Mialohana andenasantsika ny toroteny dia mbola ariva avoka atsika. Jehovah Andriamanitra io ilay iray be fitiavana sy be indrafo. Indray zany nafalianay fa na maro ny olana lalovanay dia mbola misy antenena satria mbola velonena toy izao zahay ka miandrandra ilay fahasoavanao. Misaotra io fa ny famindramponao no natoy izao anay. Ireo fahotana vitanay angatahanay fanadiovana sy famelana. Ampiavana sy ampifandraisa aminao indray zahay fa marefo tompo raha tsy eo ianao. Manavo ny fanolorany tena ho anao ko andrako ny fiainanay manontolo fa ho any amin'iza moa zahay Jesosy raha tsy aminao rery ihany. Amin'izao io tonga ny fotoana izay handrenesanay ny toroteny mangataka aminao Andriamanitra, ny mpanomponao izay efa voatendrinao hanambara hamakafaka izany teny izany ampitenenao araka ny sitrako ary ny vahoakanao koa izay efa vonona hiaino izany teny izany engany eo mpiaino mpakato fa tsy mpiaino fotsiny. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy no anaovana izany vavaka izany. Misaotra io. Amen. Ry havana dia mbola faly miarahaba atsika mianakavy amin'ny anaran'ny Tompo indray ny tenako amin'ity ho anio ity ary mbola tsy mitsahatra ny manonona ny fiadanan'ny Tompo hanapaka ao amintsika tsirairay avy. Ny loha hevitra izay banjintsika dia ny hoe familan-keloka ary ny teny toriana dia hita alaintsika ao amin'ny boky testamenta taloha ao amin'ny boky Isaia mpaminany. Isaia mpaminany toko 7:20 andiny 12. Boky Isaia toko 7:20 andiny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny familan izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny rahona koa miverena amiko fa efa nanavotranao aho. Amen. Raha izany indray ary ny tenin'Andriamanitra izay tonga mamanky antsika anio ho vatsim-panahy koa ny fanahy masinany handrakotra atsika ka tena ho feno fanatrehan'Andriamanitra izasianao eto ampamakafakana ny teniny. Ary hitantsika fa raha mandray izany ten'Andriamanitra izany isika dia tokony ho faly, tokony ho ravoravo satria navelan'Andriamanitra ny fahotantsika. Tokony ho faly isika, tokony ho ravoravo isika satria navelan'Andriamanitra ny fahotantsika. Nefa ny sarany lehibe izay afaka nanavotan'Andriamanitra izasianao magnoloana izany ota izany. Ino ary ilay sarany? Ny sarany ry havako hitantsika fa tsy niaro ny zanany lahitokan'Andriamanitra fa nanolotra azy hamonjy atsika rehetra. Zanany lahitokany dia natolony teo aminazy fijaliany mba hanavotany izaho sy ianao. Ary izany dia manambara fa ny fahotako ndraiky ny fahotanao dia nentiny teo amin'ny tenany manokana ary nofafany satria ny ran'i Jesosy zanak'Andriamanitra no manadio atsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Io ilay sarany lehibe, sarany maventy be, ngeza be izay entin'Andriamanitra hanesorana ny fahotantsika dia tsy maintsy nanolotra ny zanany lahitokana teo amin'ny hazo fijaliana izy. Kanony izany hitantsika fa tena tsy mendrika izany familan-keloka izany isika. Noho nireo tsy fahamendrehany, noho nireo tsy fahamarinana isan-karazany izay nampisarika atsika tamin'Andriamanitra ka hitantsika fa tsy nihaino vavaka atsika izy. Kanefa ry havako, amin'ny maha Andriamanitra mpamindra fo, amina Andriamanitra be fitiavana azy
dia handevona ny fahadisoantsika hono izy. Raha Andriamanitra miteny amintsika fa handevona ny fahotantsika tahaka ny handevona ny fahadisoantsika tahaka ny fandevonana ny zavona ary ny fahotantsika tahaka ny rahona dia tsy maintsy toavina izany. Kôkary isika tena hanana finoana, tena hanana fahatokiana, indrindra hanana fanantenana fa na ina fahotana vitantsika teo masin'Andriamanitra ka rehefa tonga atsika manatona azy dia tsy maintsy hodoviny ary tsy maintsy sasana ary oka tsy hanana fisalasalana mahakasika izany isika fa oka tsy ho adinontsika fa Andriamanitra vavahantsika dia Andriamanitra be fitiavana sy be indrafo. Ry kristianina mandidy atsika Andriamanitra satria fandatsika tsara fa Andriamanitra rehefa mamela atsika dia tena mamela tokoa. Fa matetika atsika kristianina tsy dia tia mamela ny hafa na hoe indroe ihany mamela olokolo dia fa tsy mamela. Ary tadidio fa ny famelan-keloka dia tsy mitovy amin'ny fanadinoana. Fa ny famelan-keloka dia ny famelana fa ny tsy fanadinoana. Famelana ny famelan-keloka fa ny tsy fanadinoana. Ary ny olo mahatsara ho avela heloko ihany no mahay mamela heloko. Moa ave efa tsaroanao fa navelan'Andriamanitra io helokonao io. Moa ave mbo efa namela heloko ny hafa ave ianao ilain'ny vavahanao. Mandidy atsika ny tenin'Andriamanitra. Ary zany ambaran'ny soratra masina ao amin'ny filazantsarany Luka 1:14 amin'ny aran'i Jesosy ary mamela ny helokay fa zay koa mamela zay rehetra ameloko aminay. Efa namela heloko olo mo anao, Andriamanitra tsy amela heloko atsika raha tsy mamela heloko ny hafa atsika. Ary ny olona mahatsapa sarobidiny famelan-keloko nataon'ny Tompo taminy no olona afaka mamela heloko tanteraka ny hafa. Tadidio zany teniko zany, ny olona mahatsapa ny sarobidiny famelan-keloko zay nataon'ny Tompo taminy no olona afaka mamela heloko tanteraka ny hafa. Ry kristianina namako, indray andro nisy mpivady nifankatia dia lavo le lehilahy satria nampirafy takitra le vehivavy vadiny dia nisaraka. Ile lehilahy malao diakony tao am-piangonana fa lera matoa vaviny mpandray fanasan'ny Tompo rery ihany. Rehefa tsapan'ny lehilahy fa diso izy ary hitany tsara dia niaiky ny fahadisoany izy ary nifona tamin'ilay vehivavy vadiny ary tamifona azy no nanatonany io ramatoa vadiny io. Fa ilay vehivavy tsy nandray azy fa ny zavatra tao ampon'ilay vehivavy dia tsotra ihany dia ny hoe halako mandrakizay ianao satria lehilahy mpamitaka. Zay ny fo zavatra verimberiny ramatoa ty amin'ny vadiny dia nisaraka. Na dia ny fona, na dia ny talaho, ny verenana amin'ny vadiny aza io lehilahy io dia tsy nety ilay vehivavy fa io fo ilay tena ampodiny. Halako mandrakizay ianao satria lehilahy mpamitaka. Tsy nampoisika anao avita raha io. Rehefa nisaraka dia tsy nitsahatra ireo mandeha l'eglizy fa samy mandeha amin'ny l'eglizy zay akaiky izy. Indray andro amin'izay nisy toriteny nataon'ny pastera dia ny miresaka hoe famelan-keloko. Nalain'ny pastera tao Matthieu 7:15 tao hoe fa raha tsy mamela ny fahadisoan'olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny renareo. Io ilay ny fakifakain'ny pastera nandritra ny fotoam-pivavahana tao.
Satria fantatsika fa samby efa navita ota batsika jiaby ary samy manota. De rehefa ravagna le fotoagna nody iny zavatra nahafaly antsika de lasa i ramatoa io nandeha namonjy le vadiny, nifogny tamin'ny vadiny. Ary tegna tamin'ny fonazy le nanatonany vadiny hoe ary mialatsigny amin'ny tsy fandraisan'ny vadiny tamin'ilay taloha. De le lehilahy tsy satry natao farany fagnampody roy. Hitantsika teo fa nafika tamin'ny fijangijanganana io lehilahy io ary le ramatoa vadiny nafika tamin'ny fatotry Satana amin'ny tsy famolan-keloka. Hafatra ry havako matetiky atsika vehivavy no tsy tia mamela ny heloko ny sasany. Io le fatotro ataon'ny Satana amintsika, ny tsy famelana heloko ny hafa io. Tadidio i tantara io. Rehefa mandeha am-piangonana ianao, Andriamanitra no mandidy anao aza maneky fatorin'ny Satana ka tsy hamela heloko ny hafa. Fa esory aminao le fo vato tsy maneky anao hamela heloko ny hafa io, fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Ny hafatra ho antsika dia zao, tadidio fa isan'andro Jesosy dia mamela heloko atsika. Isan'andro izy dia tsy mitsahatra mamela heloko atsika fo. Maro zavatra ataontsika io, ka ho tsapanao zany. Lehibe ny famolan-keloka ataon'ny Tompo amintsika zany. Atao fitsapanao zany ny famelan-keloko nataon'i Kristy taminao. Rehefa tsapanao zany dia ho mora aminao ny hamela heloko ny hafa. Raha tegna tsapanao famolan-keloko nataon'i Kristy taminao, lefa tegna tsapanao ny lehibe ny famolan-keloka ataony amintsika, dia ho mora aminao ny hamela heloko ny hafa. Ary tegna bekon'Andriamanitra atsika ahatsiaro hamela heloko ny hafa. Maro amintsika ny mbola misadiady, maro amintsika ny mbola maratra fo, maro amintsika ny nandratra fo olo. Dia irahina atsika andeha hanatona ireny olona reny mba hamela izy ireo. Na dianao aza manana ny marina, ataony ireny namanao reny dia velany eliny. Nahatsiaro naratra ianao, nahatsiaro nandratra olo anao, satria tsy nieritreretinao fa nandratra olo ny teny izay nalokany vavanao iny. Dia iran'Andriamanitra anao androany handeha hanatona zany olona zay nandratra fo anao zany, zay naratinao fo zany, mba handeha hamela heloko izany olona zany. Satria araka ny voalazan'ny soratra masina, ary mamela ny heloko ay tahaka ny namelanay zay meloko taminay. Na tsy nisy antony dia tsotra ny valiny. Ry kristiana, tsy maintsy mamela heloko foana isika na inona ratsy ataon'ny hafa aminao. Tsy maintsy mamela heloko foana isika. Mila mieky ny ratsy nataontsika isika. Mila mieky ny fahadisoa nataontsika isika. Zany ny olona mandray ny famolan-keloko. Ry kristiana namako, irahan'Andriamanitra zasy anao handeha hamela heloko ny hafa. Vakio any eo Matthieu 5:17 hatramin'ny 7:20. Ary amin'izany, raha mitondra ny fanatitra ho eo amin'ny alitara ianao, ary eo no mahatsiaro faralahinao no manana lahelo aminao, dia vela eo anoloan'ny alitara ny fanatrao ka mandeha analoha. Ataovy izay hihavananao amin'ny rahalahinao, ary rehefa miverina dia voatero ny fanatrao. Mandidy atsika kristiana hanatona izay olona noratsaintsika fo Andriamanitra anio. Satria araka ny teniny
izay voalazany Matio. Izay midika fa raha tsy milamina ny fifandraisantsika amin'olona dia tsy hilamina ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Raha tsy milamina ny fifandraisantsika amin'olona dia tsy milamina ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ataontsika ahoana moa hifandray amin'Andriamanitra? Na ny olona akaiky atsika aza tsy haintsika hiaraka aminazy, dia ampianarin'ny Tompo atsika mba tena ho tsara fifandraisana amin'ny olona mitovy atsika io. Ampianarina atsika hamela heloko ny olona mitovy atsika, zay vao hatsapantsika fa hamela heloko ho tian'Andriamanitra atsika. Ka noho izany, ry kristiana namako, tao amin'ny Tompo atsika handeha hamela heloko ny hafa. Ninona zavatra nataony dia avelao ny helokonazy. Ninona zavatra zay hitanao fa tsy nety nataony taminao, aza maneky fatorony Satana ka tsy hamela heloko ny hafa. Fa matetiky sarotro amintsika kristiana maro ny mieky fahotana na mieky fahadisoana natao tamin'ny hafa. Fa matetiky hita ny fiezahana marintena, izay ny tegna mahameka atsika hamarintena. Zine tsy zanagna an'izio zine tsy boka taminahy. Sarotro amintsika kristiana mieky ny fahotana, mieky ny fahadisoana. Hamarintena ndraiky zavatra tegna mahameka atsika. Tsy izany takian'Andriamanitra amintsika. Efa nampianarin'ny Tompo atsika. Noho izany dia mila mieky foana ny fahadisoana nataontsika isika. Tsy misy ny famelan-keloko raha tsy misy ny fihekena, ka ho avela heloko ihany itsika. Tsy misy ny famelan-keloko raha tsy misy ny fihekena, ny fahadisoana, ka ho avela heloko. Raha tsy mety mieky ny fahadisoan'ilay olona dia inona kosa no ataontsika? Raha tsy mety mieky ny fahadisoan'ny olona dia inona kosa ny tokony atao? Ry kristiana namako, Tompo efa nampiteny tamintsika hoe mindao magnatona ino olona regny dia avela ny heliny. Ka noho izany, aza ataonao verimena ny fiainoanao ny tenin'Andriamanitra, fa ataovo tanteraka karaha ohatra nandrenesan'ilay ravehivavy nandray ny toroteny nampianarin'ny pastera dia nandeha nanatona ny vadiny izy namela heloko. Dia meteza ry havako hanana fo ahay hamela heloko ny hafa. Aoka ho an'Andriamanitra riry ny voninahitra. Fo amintsika olona ankasitrahany kosa ny fahendreny sy ny fiankenkeloko mba ahazoantsika famonjena avy amin'Andriamanitra. Amen.
soir.